miarabanao ny tokantrano manaraka ny météo mbola maimaina trano ny andro amin'ny ankapobeny ny any amin'ny ilany atsinana zany hoe ny morontsiraka avoan'ny atsinana sy avaratra atsinanana no mety misy orana malefaka miatoato ny ilany avaratra andrefana ihany koa manakaikaiky ny faritry melaky sy boeny zany zao no miandry tandrivondraona mety araikotroka ary koa ny any amin'ny tendrony avaratra raha ny maripana kosa indray miakatra tsikelikely hatrany ny maripana ho an'ny voatany sy ny any amin'ny ilany atsinanana izay hatrany ny ambiny kosa tsy dia misy fiovana firy ny toetrandrontsika raha pesy maraina mandraoraona ny ilany atsinanany Madagasikara noho ny hisina rivotra avy any atsimo atsinanana no tena antony mahatonga an'izay aloha zany somary mbola somary mangatsiatsika kely ny maraina zany ho an'ny voatany raha ny any amin'ny ilany andrefana kosa dia maina ny andro mipalika ny masoandro raha ny fisotolakandro misy ny tandrivondraona raikotroka any amin'ny faritry Diana sy ny tapany avaratry ny faritry Sofia mandraona kosa ny andro any amin'ny faritry Boeny Melaky ny ilany andrefany faritry Bongolava ary koa ny tapany avaratry ny faritra Menabe izay mety misy tandrivondraona mitsitokotoko ihany ao anatin'izay ny ambiny dia mandraona vitsy na mandraona mitsitokotoko ny andro zany hoe mety ahitana masoandro ihany ny faritra sasany zany ny maripana vinavina dia eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ho an'ny ilany atsinanany nosy ary ny ilany andrefana kosa dia manodidina ny 30 ka hatramin'ny 30 degré Celsius any amin'ny morontsiraka moa no ahitana an'izay 30 degré Celsius zay ho an'ny androny sabotsy dia misy hatrany ny tandrivondraona ho an'ny tapakandro hariva ho an'ny atotan'ny Melaky ny tapany avaratry Menabe ny faritry Bongolava ary koa ny any amin'ny atotan'ny faritry ny Boeny torak'izay koa ny faritry Diana sy ny tapany avaratry ny faritry Sofia misy ny tandrivondraona raikotroka ny ambiny kosa dia mandraona mitsitokotoko ny andro mety hivalika ihany ny masoandro indraindray ny maripana vinavina dia mbola eo amin'ny 15 ka hatramin'ny 20 degré Celsius ny maripana vinavina amin'izay sabotsy izay misy fiakarana kely zay ho an'ny voatany ho an'ny faritra Analamanga sy ny any amin'ny faritra Matsihatra ambony misy fiakarana ihany koa izay maripana ambony indrindra zay ho an'ny faritra Anosy ny ilany andrefany Anosy dia mbola eo amin'ny 19 ka hatramin'ny 13 degré Celsius ny maripana vinavina ny 13 degré Celsius zay ny toetrany amin'ny morontsiraky ny Menabe amaranantsika azy ny alahady dia vinavinaina misy hatrany ny rotsakorana any amin'ny faritry Melaky sy ny tapany avaratry ny faritra Menabe ary koa ny atotan'ny Boeny izay mety arahina kotroka izay miandry an'izay ihany koa ny any amin'ny faritra Tabana Alanjorofo Diana sy ny tapany avaratry ny faritra Sofia ny ambiny dia mijanona ho maina hatrany aloha ny andro raha ny maripana vinavina eo amin'ny 17 eo any voatany raha makany andrefandrefana kely dia mety mahatratratra ny 20 degré ho any amin'ny faritry Bongolava iny ny morontsiraka atsinanana kosa raika amin'ny 30 ka hatramin'ny 20 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ary ny ilany andrefana miakatra hatrany amin'ny 4 ny morontsiraka atsimo andrefana izay ny météo tsika atao anatin'ny 3 andro ary pisindray fotoana manaraka veloma tompoko